fitiavana, ny fahasoavana amam-piadalana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Fifaliana indray no ifanatriantsika tava eto amin'ity fiangonana ity ary keo amin'ny alalan'ny haino amanjery miara-mankalaza n'Andriamanitra ny amin'izao ALAKAMISY izao fotoana izay nanorenan'i Jesosy Tompo ny fanasan'ny Tompo ary fotoana ihany koa elohan'izany nanomezany ohatra ho an'ny mpianatra rehetra izay mifanjimby araka ny lohahevitra hoe fianarana na ohatra no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Je vous ai donné un exemple, dit Jésus, ce que je vous ai fait, faites-le, vous aussi. Tel est le thème de ce jeudi saint, moment inoubliable, moment important, moment unique dans la vie de tout ce qui existe. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a institué la scène en mémoire de ce qu'il a fait, le fait qu'il est mort pour nous, qu'il va revenir pour nous recevoir. Et la Sainte Seine, c'est aussi annonciateur du banquet royal, banquet messianique que nous allons fêter avec lui quand nous quittons ce monde ou quand il va revenir nous recevoir. Araka amaky ny salamo fiderana isika araka n'izay voalahatra. Izao dia ny Tompo, izao dia tiany Tompo satria efa nandreny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Mamindra fosy marina ny Tompo, eny miantra Andriamanitsika. Miaro ny olona tsopo ny Tompo, reraka aho dia namonjy ahy izy. Andray ny kapoaka ny famonjena aho ka hiantso ny anaran'ny Tompo. Hanefa ny voadika amin'ny Tompo aho, eny eo anatrehan'ny olon-drehetra. Ianao no hanolorako ny fanaty-pisaorana ary ny anaran'ny Tompo no atsoko. Hanefa ny voadiko amin'ny Tompo aho, eny eo anatrehan'ny olona rehetra, dia ho akianja ny tranon'ny Tompo, eo afovoanao ry Jerosalema. Alleluia. Amen.
mitodika sy banjina ny nataonao tany Kalvari izay niaretanao ny mafy, nisotronao ny mangidy mba hahatonga anay tsy hisotro izany sy tsy hitondra izany. Eto amin'ity toerana ity no hitondranao anay hibanjina ny Kalvari, satria ny dia-kapoka natao taminao tokoa no nahasitranana ny aretinay rehetra sy ny nofinay rehetra. Ianao no nelohana teo amin'ny toerana tsirairay avy, raha tokony izahay no hibaby izany. Eny menatra tokoa izay raha sanatria ka adinonay izany fotoana izany. Faly nefa izay satria nomenao toerana, nomenao fofinaina, nomenao finiavana, nomenao fitiavana ho tonga eto amin'ity toerana ity ahatsiaro le asa lehibe nataonao ho an'izao tontolo izao, dia nanafahanao anazy teo ambanin'ny vahoan'ny fahafatesana, nanafahanao azy teo ambanin'ny gejan'ilay ratsy, ary nanomezanao azy fiainana mandrakizay. Eny tsy homenatra izay, satria menao anay ny fahafahana mahakalaza izany fotoan-dehibe izany. Koa raisy ho voninahitra ny anaranao Tompo izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anandratana izany. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Izao tsika dia iroso amin'ny vakiteny izay voalahatra Exodosy 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 14 ary toizana arak'izay filaharany. Tiangatahana iroso ety amin'ny laona ireo tompon'anjara ny amin'izany. Mbola iaraka ivavaka sika tompoko. Ry Andriamanitra rainay io, Ray zanaka ary fanahy masina, raha maky sy hena ny teninao izahay, dia ny herin'ny fanahinao masina no angatahanay hanome fahendrena sy fanetretena ahafahanay miaina sy mahatakatra ny tianao ambara. Mitenena aminay fa voninkaina anao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no nanaovanay izay mivavaka izany. Amen. Atombontsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia rana mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny Tompo niteny tamin'ny Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ejipta hoe, ity volana ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Mitenena ianareo amin'ny fiangonan'ny Israely manontolo hoe, amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka aka zanak'ondry na zanak'osy iray avy ny isam-pianakaviana, zanak'ondry iray avy isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy no aka araka izay isan'ny olona. Araka izay tokony ho lanin'ny olona no hifidiananareo ilay zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema na zanak'osy ary lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izany. Ho tehirizinareo hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity izany. Dia hamono azy amin'ny hariva
ny fiangonan'ny Israely manontolo. Ary akana ny ra ka hatentina amin'ny tolam-baravarana roa sy amin'ny tantom-baravaran'ny trano izay hihinanana azy. Dia hohanina amin'izany alina izany ny hena. Voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy, miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voahandro amin'ny rano izany fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny taovany. Aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha toa ka misy sisa tsy landy ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo izany. Toy izao no ataonareo rehefa mihinana azy. Ho voasikina ianareo ary hisy kapa ny tongotrareo ary ho eny an-tananareo ny tehanareo dia hohaninareo haingana izany fa Pasika any Tompo. Fa andeha hamakivaky ny tany Ejipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny lamatoa rehetra ao amin'ny tany Ejipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy. Hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Ejiptianina rehetra aho, izao ny Tompo. Ary ny ra dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay hitoeranareo. Ko raha mahita ny ra aho dia handalo anareo fotsiny ka tsy hisy loza handringana anareo rehefa mamely ny tany Ejipta aho. Izany andro izany dia ho andro fahatserovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'ny Tompo. Hatramin'ny taranakareo fa raha mandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna maharitra. Mbola tohizantsika mivaky teny eo amin'ny Korintianina voalohany toko 2:10 atomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Korintianina voalohany toko 2:10 atomboka amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay nanolotra anareo kosa, fa Jesosy tamin'ny alina izay namajiana azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako ho anareo, izao no atao fahatserovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy izy, ity kapoaka ity ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no atao fahatserovana, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Tohizantsika ny vaky teny araka ny filazantsara ny soratan'ny Jaona 7:12 ka hatramin'ny 5:12. Talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Pasika dia satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary tia ny azy izay eo amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Raha mbola teo amin'ny fisakafoanana ariva izy ireo ary Jodasy Iskariota zanaky Simona dia efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana niala teo am-pisakafoanana izy ka nametraka ny akanjony ivelany ary naka lamba famahoana ka nisikinany, sady avy eo dia napidina rano tamin'ny kovety izy ka nanomboka nanasany tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy, Petera, Tompoko, ianao va no anasany tongotro? Dia hoy Jesosy, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao aorian'izao.
fa hoy petera taminy sanatry raha nasany tongotra ianao dia hoy jesosy hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko dia hoy simona petera taminy tompoko tsy mitongotra ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa fa hoy jesosy taminy zay efa nandro dia tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany fa efa madio avokoa ary ianareo dia madio nefa tsy anareo rehetra fa fantany ilay efa madika azy koa izany no nylazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra rehefa voasasany tongony dia nandray miakanjo ny ivelany izy ka nipetraka indray sady niteny taminy hoe fantatrareo va izay nataoko taminareo ianareo dia miantso ahy hoe mpampianatra sy tompo ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho koa raha izao tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo isaorana ny tompo no ny filazantsara eo mpitsanganana no ivetesantsika ny 8 amin'ny 9 Thank you.
amin'ny soratra masina izay satria fantatray fa ny soratra masina no rakitra anao ary izany no mitondra fiainana koa sokafy ny masom-pananay ahitanay marina anao ao amin'ny teninao ahitanay ny zavatra nataonao takaranay ny zavatra tianao ampitaina aminay ahafahanay mivelona araka ny sitraponao fa tsy araka n'izay mety ho fijerinay na ny fitsapanay na ny eritreritray eny tompo ianao koa dia mijery anay isan'andro mitsinjo ny dianay ary tsy misy akory segondra eo amin'ny fiainanay ka lavitra anay ianao fa izahay no tsy mahita izany ka mity fotoana ity dia atao fitafahoana ny tia sy ny manina mijery anay eo amin'ny soratra masina izahay fa ianao koa mijery ary tsy mijery ihany fa mandondona ao amin'ny varavaran'ny fonay ary manasa anay koa hiditra ao amin'ilay fanjakanao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo amen afaka mipetraka isika fianarana na ohatra raha marimarina kokoa no nomeko anareo hoy Jesosy mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Je vous ai donné un exemple, ce que je vous ai fait, faites-le vous-même. Jerentsika tsotra ny vakiteny nangalana izany andalatsoratra masina izany dia araky ny Jaona 7:10 izay nivakina tamintsika teo amin'ny 9:10 talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska dia ny Paska jiosy izany izay nivakina teo amin'ny Exodosy 12 teo izay hoe nandidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy fa tsy maintsy ataony ny zanak'Israely hatramin'ny voahany tany Ejipta ka mandrakitiny androany ho an'ireo izay mbola tsy mino an'i Jesosy fa ho antsika kristianina kosa dia ny farana teto amin'ity ALAKAMISY masina voalohany izay niarahany Jesosy tamin'ny mpianany ity ny fankalazana izany Paska jiosy izany fa novany Jesosy ary nanao zavatra vaovao izy nanomboka teo ka talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska Pesara zany jiosy satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao fomba tsotra mihaja le hoe tonga ny fotoana ialany fa raha tenenina amin'ny teny tsotra sy mivantana dia hoe ho faty izy rehefa izay ny tenena azy hoe fantatry Jesosy fa ho faty izy ary ho atsika zany raha ohatra hoe omena atsika ny fahalalana hoe ho fatytsika rapitso na afaka hatelona dia toe-panamana hoana no mety fihetsikitsika mety matahotra na mety stressé aza masaka daholo manodidina mankiny ianao fa za ho faty ve dia mbola rebrebenao ihany ianao koa tsisy mba hiconcentreko mihitsy hivavaka masaka daholo manodidina Jesosy fantany fa ho faty izy saingy zao no mampiova azy tsy hoe maty izy dia maty ohatry ny olona rehetra ao ambany rangolahy mitoy ny tantara dia hoe fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray izy zay saky fait la différence fantany fa ho faty izy fa tsy hoe maty dia hijanona ao am-pasana fa lalana anankiray kanesany ho any amin'ny ray zany fahafatesany zany zavatra voalohany fantatry Jesosy zany dia izay hoe raha ho faty izy dia tsy matimaty foana fanontaniana mipetraka amintsika hoe raha ho faty ianao manahoana ho fatifaty foana ve sanatria tahaka ny biby dia alevina dia vita fa Jesosy le arahantsika fantany fa raha maty izy dia ho any amin'ny ray zay ny voalohany ary ny faharoa dia izao io Jesosy zay maty io fantany fa ho any amin'ny ray ny fantany fa ho faty izy ho any amin'ny ray dia izao tia ny azy zany hoe tia ny mpianany tia ireo izay manaraka azy ary efa tia izy zay ny voalaza eto dia tia azy hatramin'ny farany vao tena hoe tia ny mpianany izy ary ireo mpianan'ireo tsy hoe tiany dia rehefa vita ny fahafatesana
na mananontanyna ny fahafatesana dia miatakataza amin'izay nareo fa sarotra ny tantara miala fa manahirana fa na mananontanyna aza ny fahafatesana ary na maty ary izy dia zao mbola tian'ireo mpianan'ireo tia azy hatramin'ny farany zany atao hoe fitiavana indray mantsika miresaka fitiavana dia mety le fitiavana tahaka ny saka tsy ny voalavo rehefa laniny le voalavo dia vita ny tantara fa ny an' Jesosy ny fitiavany rehefa tia izy dia tia hatramin'ny farany zay zany no voalohany entina ilazana ny tantara eto ary raha mbola teo amin'ny sakafoanana izy satria eo am-pankalazana ny pasika jiosy izy tamin'izany fotoan'izany Jesosy jiosy mbola tsy nitomboka teto ny fivavahana kristianina mbola tsy tonga ny fanomboana azy teo amin'ny azo-fijaliana mbola tsy nitsangana tamin'ny maty izy dikan'izany mbola nanaja ny zavatra rehetra voasoratra tao amin'ny testamenta taloha raha mbola teo am-pisakafoanana ariva izy ary Jodasy Iskariota anankiray anisan'ireo mpianatra ilay antsoina hoe zanaky Simona dia efa nomeny dia voly saina raha teo mba hamadika azy sady avelantsika any le nataon'ny Jodasy iny satria tsy zay ny mamaky antsika amin'izao alakamisy masina zao fa ny momba an'i Jesosy dia ny andininy fahatelo hoe fantatry Jesosy fa ny ray efa nanolotra azy ny zavatra rehetra eo an-tanany ary Andriamanitra no ny aviny sady Andriamanitra koa no iverenany indray zany no fahafantarana hoe fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ary raha hiala eto amin'izao tontolo izao izy dia hoany amin'ny ray dia eto koa fantatry Jesosy fa natolotra Andriamanitra azy ny zavatra rehetra ny fahefana rehetra ary eo an-tanany zany ary Andriamanitra fantany koa fa Andriamanitra no ny aviny sady Andriamanitra koa no iverenany ary zay no natonga azy tsy stressé manoloana ny fahafatesana zay no tsy natonga azy crispé raha zay ny itenenana azy satria fantany ny niaviny ary fantany ny iverenany zany teny zany eny hoe rehefa misy fahoriana dia tenentsika fa tsy haiko hoe fahazarana ve natsony ray ody any aminy tany États-Unis misy olona tena tantara izy sady mampime tao amin'ny fiangonana ray nisoratana teo amin'ny tablony any hoe ranona dia nodimandry tamin'ny talata zao ariva dia fantatry ny olona tsara teo amin'ny tanàna ny tantarany olona io fa olona tsy mino an'Andriamanitra izy dia nisy tanora misangisangy dia hoe allô les ciels il est pas encore arrivé chez nous zany hoe tsy niakatra tany amin'ny ray izy tsy nody tany amin'ny ray izy fa Jesosy eto dia zao fantany ny eviny fa avy any amin'ny ray ary fantany koa ny iverenany dia mitaona antsika amin'izao alakamisy masina izao zany mo fantatritsika tokoa ve ny evintsika ary fantatritsika ny iverenany teneny zany amin'ny tenin'ny Joba hoe Andriamanitra no nanome izy ny naka fa rehefa tena hiainana sarotsarotra ihany dia nitsangana miala teo am-pisakafoanany Jesosy ka nametraka ny akanjony ivelany ary naka lamba famaona ka nisikinany avy eo dia napidina rano tamin'ny kovety izy zay ny anton'ireo fatserovana ireo hoe inona tokoa moa no tena tiany Jesosy ho ampitaina tamin'izany fihetsika nataon'izany avy eo dia napidina ny rano tao amin'ny kovety izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famaoana servieta zany zay nisikinany hatreto aloha dia nizotra tsara tena keo amin'ny Simona Petera izy fa hoe Petera fantatsika tsara ny toetrany Petera dia zay zavatra tenenin' Jesosy dia toeriny izy ngamba mieritrehitra hoe izy ny sefo izy ny malala mihoatran'ny Jesosy raha nitenenin' Jesosy hoe ho faty ny zanak'olona afaka teloana dia Petera anisan'ny tsangana hoe sanatria aminao zany ohatrany hoe mahaino Jesosy izy nefa Jesosy zanak'Andriamanitra eto indray raha ho avy Jesosy anasan'ny tongony nakeo amin'ny Petera izy fa hoy Petera tamin'ny tompoko ianao va no anasan'ny tongotro marina ane zany Petera malala tsara ny toerany hoe mpanompo izy mpianatra izy olombelona izy
manoloana azy zanak'andriamanitra satria izy nanao fanekena be hoe ianao ilay zanak'andriamanitra dia ianao ilay zanak'andriamanitra indray ve no anasan'ny tongotra rariny be zany fietsika petera zany hoe sanatria aminao tompoko ianao va no anasan'ny tongotra dia hoy jesosy ary io no tenenina amintsika matetika indraindray rehefa misy zavatra tenenin'andriamanitra na misy zavatra ampitondran'andriamanitra amin'ny mpanompony dia hoe izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ao arinan'izao indraindray mantsika misy zavatra tenenin'andriamanitra na ampitondrain'ny mpanompony dia tsy d'accord tsika dia hoe non définitif dia rehefa andriamanitra eto miteny hoe oui mety tsy mifanaraka amin'ny sainao tsy araky ny eritreritrao amin'izao fotoana izao ekeo ihany aloha fa ho fantatrao zany ao ariana rehefa ho sokafan'andriamanitra ny masonao izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao ao arinan'izao i jesosy fa io petera taminy izy mampetera azy sanatria raha nasan'ny tongotra ianao tsy mety amiko zany hoe ianao tompo ianao le notoriko hoe izy ny zanak'ondran'andriamanitra zay anaisotra an'izao fahotan'izao tontolo izao no anasan'ny tongotra za petera zay mpanota zay tsinitsinina dia ho jesosy taminy raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko mafy be zany hoe raha tsy ho sasako ny tongotrao a dia tsy manana anjara amiko ianao fa inona tokoa moa ny antony ty hoe fanasana tongotra ity e zay no jerentsika kely eo ny fanasana tongotra dia tsy ahivoko kely tsotra fotsiny mariky ny fandraisam-bahiny signe de l'hospitalité ny ahitana azy voalohany a dia ao amin'ny Genesis toko 17 Genèse 18 à partir de verset 2 raha tonga andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely anankitelo a dia tonga tao amin'ny Abrahama izy dia nanompony masony Abrahama ka nijery nahita ireto telo lahy nijoro tandrifiny noho ny nahita ireo izy a dia niala teo ambaravarany tranolaina miazakazaka i Abrahama eo amin'ny 7 taona eo izy eto satria isy vaovao mafaly ao arinan'izao fionan'izao ary zay ny tiana tongavaka miazakazaka hitsena azy i Abrahama zany hitsenan'ireo anjely anankitelo ireo zay irak'andriamanitra dia nekoka tamin'ny tany ary ny teny hoe tompo raha mahita fitio amasonao a miangavy ianao a aza dia andalovana fotsiny mpanomponao aoka akana rano kely ianareo anasana ny tongotrareo ary aoka mba hiala sasatra kely eo apoditry ny azo ianareo dia nakamofo kely i Abrahama meny ody ambavafo vatsy zany zay mahatonga antsika manao vatsy ireo rehefa misy vahiny ary rehefa afaka zany dia andeha ihany ianareo i Abrahama fa tonga ty amin'ny mpanomponao ianareo dia hoy izy telo lahy le anjely zany eny ary ataovy arak'izay lazanao zany hoe ho an'ny Abrahama dia tena hoe c'est une opportunité c'est un privilège de recevoir des hôtes ary fantany fa anjely reto ary ny fomba fanao tamin'izany dia entina ilazana hoe tonga soa vous êtes la bienvenue dia sasana ny tongony ary zay ny nataony Abrahama hoe tonga soa atao tokantranoko ianao na andeha nareo tsy maninona fatatsika fa ny sakafo mijanona sakafo tao amin'ny Abrahama reo anjely telo reo dia teo izy no niteny vaovao mafaly fantatrareo le tantara amin'ny heritaona toy izao ananjazalahy ianao sy tamin'ny Sara tena me izy sahadimy amin'ny 70 taona efa raneny be ty ve dia mbola hiteraka zay no nahatonga azy lasa hoe zay ny anarany Sara satria nomeny tenin'Andriamanitra ohatra tsika Andriamanitra rehefa miteny hoe ataovy dia tsika le mieritreritra hoe mahalala dia nao ohatra mipetera be lo be sanatria aminao no anao ianao indray ve nanao an'izany tsy le fijerin'olombelona dia ozy izy hoe ataovy ihany i Abrahama tamin'izay fotoan'izay nanasa ny tongotra reto anjely reto dia tsy niraisiny Abrahama ho faty atoka mihitsy ny nampandroso an'ireo anjely ireo satria natsonga daholo
ny ena matavy rehetrarehetra nampiasany dolodolo ny tao tokantrano tao an-tana fa andray anjelyntsika dia fantatsika ny fotoany tantara arak'izay voalaza teo. Ahoana ny teny Abraham, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Et suite à cela, les trois anges ont accepté de séjourner chez Abraham et Sarah, et un an après, il y a la naissance d'Isaac. Ny anankiray farany entina ilazana hoe ny fanasana tongotra dia marika ny fandraisam-bahiny hoe tonga soa ao an-trano. Misy fariseo anankiray Luc 7:7, Luc chapitre 7 verset 36. Misy fariseo antsoina hoe Simona ny anarany, dia nanasa an Jesosy izy iara-misakafo aminy. Dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy, Jesosy zany, ka nipetraka ny sakafo. Dia haitsika ilay tantara, indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa nipetraka ny sakafo tao an-tranon'ilay fariseo Jesosy, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona tao arinany teo anilany tongotra Jesosy ka nitomany, dia naotsaka ny tongony tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Noho ny nahita izany, ilay fariseo Simona zany ny anarany, izay nanasan Jesosy, dia niteny anakapo hoe, raha mpaminany ity dia ho nafantatra io vehivavy mikasika azy io sy ny momba azy sy ny tantarany rehetrarehetra hoe efa grillé io, fa mpanoty io. Ary nitodika andiny 440, nitodika nijeran'ilay vehivavy Jesosy ka niteny tamin'ny Simona fariseo hoe, hitanao io vehivavy io, niditra teto an-tranonao a, menao sakafo, bravo, nefa tsy mba nanome ahy rano anasana ny tongotra ianao. Zany hoe je suis pas le bienvenu chez toi. Menao sakafo a, fa tsy nasehonao hoe tonga soa Jesosy. Araka liran'ny rija rasomina be tonga soa Jesosy. Ary izay no hevitry ny fanasana tongotra eto. Niditra teo an-tranonao Jesosy mantsy Simona, nefa tsy mba nanome rano anasana ny tongotra ianao, fa izy kosa dia nakotsa ny tongotra tamin'ny ranomasiny ary namoaka azy tamin'ny volondohany. Dia hoy Jesosy tamin'ny vehivavy, voavela ny eloko. Hoana ny voavela ny elony? Satria napiditra ny Jesosy teo amin'ny fiainana izy. Ary izay no afatra tiany Jesosy ho ampitainy eto amin'ity mpianatra reto. Raha mijery ny tantara tsy ahivina kely fotsiny, ny zavatra niseho tao amin'ny toko 12, ce qui s'est passé dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, à partir du verset 37, Jean 12, 37, dia zao ny voalaza. Na dia efa nanao famantarana be dia be tamin'ny vahoaka nisy azy ary Jesosy, dia tsy mba nino ireo olona ireo. Ary nitsifinoan'ireo dia 9:7 mba hatateraka ny teny nataon'ny Isaia mpaminany hoe, Tompoko, iza no nino ny teny nampitondrana anay, ary iza no nampisehoana ny sandro ny Tompo. Izany no tsy naiza ny nino, satria hoy Isaia hoe, efa nanajamba ny masony le olona sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masony na halala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka hasitrana azy aho. 2:7, kanefa be dia be zany nitory teo nampianatra tao Jesosy nanao famantarany hoe izy ilay Mesia tonga navitra izao tontolo izao, fa tsy nino ny olona, satria nahoana izy ny tsy nino, efa nanajamba ny masony izy, nanamafy ny fony izy. Ary nefa nisy ihany olona nino 2:7, kanefa na dia maro aza ny mpitondra, misy mpitondra nino an Jesosy, dia tsy nanaiky izy ireo noho ny fariseo, fa ndra horoana tsy ho isany ao amin'ny sinagoga, fa aleon'izy ireo voninahitra avy amin'ny olona toy izay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ary Jesosy niantso izay mino azy, nisy nino azy teo, nisy tsy nino azy, dia niteny hoe, izay mino ahy
dia tsy izao no inony fa izay naniraka ary izay mahita dia mahita izay naniraka izao tonga amin'izao tontolo izao fahazavana mba tsy hitoetra ao maizina izay rehetra mino ahy raha misy mandreny teniko ka tsy mitandrina izany izao tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho jesosy fa hamonjy izao tontolo izao izay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy izy ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany satria izao tsy ny teny tamin'ny fahefan'ny tenako fa ny ray izay naniraka izy no nandidy ahy ny amin'izay ho lazaiko sy izay ambarako ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny koa izay no lazaiko koa izay lazaiko dia lazaiko arak'izay nolazay ny ray tamiko nytiany dia sao sy ho tenenina eto zany dia izao hoe tonga soanareo ry mpianatra manasa anareo hiditra ao amin'ilay fanjakan'ny ray aho zay le fanasana tongotra melohan'ny sakafo ny fariseo raha nanasany jesosy dia ny sakafo aloha zay vao tonga le vehivavy nanasany tongony satria le sakafony tsy any mihitsy ny tena zava-dehibe fa le fo entina miatrika izany sakafo zany ary zay mahatonga ny paoly apôstôly tamin'ny napatsiany fanorenana ny fanasan'ny tompo hoe raha misy mihinana sy misotro ny kapoky ny tompo dia mihinana sy misotro fanamelohana izy noho ny amin'izany satria mila madio fo eo anatrehan'ny tompo mila miditra ho aminy ny tompo satria endriky ny fanasan'ny tompo hoe asan'ny tompo ianao ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany ary nosasan'ny tongotra ao anehoana retany rendanitra fa tafiditra ao amin'izany fiainana mandrakizay izay nomaniny zany ianao. Bienvenue dans la maison du Père, dans le royaume de Dieu. Voilà le signe du lavement des pieds que Jésus a fait avec ses disciples. Et c'est aussi bienvenue dans votre mission. Jésus invite les disciples à inviter les gens. Hoe tahaka ny nataonareo zany na tompo sady tompo no sady mpampianatra ozy izy no tompo. Ianareo miteny amiko hoe tompo sy mpampianatra. Mafy be le teniny. Raha ianareo miteny hoe koa raha izao tompo sy mpampianatra, ianareo dia miantso hoe mpampianatra sy tompo, tena marina zany filazanareo zany. Koa raha izao tompo sy mpampianatra azy no nanasa ny tongotrareo, ianareo koa dia mba tokony hifanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Miantso ny mpianany Jesosy, miantso atsika mba hapiditra ny olona tahaka ny nampidirany atsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ahatonga atsika hifanasa tongotra, zany hoe hifandray tahaka ny nandraisan'ny Kristy atsika. Zay no afatry ny alakamisy masina. Fianarana ohatra no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo koa. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Amen. Ndeha andiny tena eo anatrehan'ny tompo isika manoloana an'izany teny izay nozarany tamintsika izany.
raha tsy ho sasako ianao i jesosy dia tsy manana anjara amiko. Saotra tompo satria manoloana ny avinaviny fonay sy ny fieritreretana ho zavatra toy ny Petera izay mieritreritra fa efa madio, na mieritreritra koa fa ianao tonga ho topoina fa tsy hanompo, diso fandray eritreritra hoe hanafaka ny zanak'Israely teo ambany vahony Romanina nefa hafa ny programanao, hafa ny planinao, dia ampatsihivinao anay tsirairay avy indray an'io fa raha tsy sasanao tokoa izay dia tsy hanana anjara amin'izany fanjakanao izany, tsy hanana anjara aminao ary misaotra anao izay satria tsy nafeninao anay izany. Mitaona anay koa ianao ilay mpampianatra sy tomponay, ianao izay natompo sy mpampianatra aza hoe ianao dia manasa ny tongotra try ny mpianatra, izay koa mba tokony hifanasa tongotra. Manoloana ny fahadisoany hafa dia tokony izay hanadio sy hanasa fa tsy sanatria vao maika handetika na hanaratsy. Ary toy izany koa tokony hifanasa izay, hifanavitra, hifampitantana, hifamela. Tsy miafina aminao tompon'ny fiainanay. Tahaka ny nahafantaranao ny fon'ny Petera, tahaka ny nahafantaranao fa natolotr'Andriamanitra anao ny fahefana rehetra, fahefana mahita ny fiainanay rehetra, miafina indrindra. Nefa na manana izany azy ianao dia tsy tonga ny hitsara fa tonga hanavitra. Tompo, misaotra satria asainao izay, ampidirinao amin'izany fanjakanao izany izay, nodiovinao izay, le fisanandro isanandro izay ny tongotray mbola mandihy tany, ary izany no anasanao isanandro isanandro ny tongotray para-piavinao eny amin'irao ny lanitra. Ampio isanandro isanandro izay tompo hitodika aminao manoloana ny tsy fahataterahanay, ary mahatoky izay fa Andriamanitra mpamindra fo ianao sy mpamela heloka, minitsy mijery ny andro ny tsy fahalalanay fa ankehitriny dia mandidy anay tokoa tsirairay avy hibebaka sy hitodika aminao. Koa indreto izay tompo mitodika aminao, mangina eo anatrehanao ny fonay. Amen. Tsangantsika indray ny teny famelan-keloka avy amin'ny tompo. Satria ny noanatra ianao iny tompo ka nanetry tena teo anatrehako. Izao efa niaino aza matahotra ianao, efa nanavitra anao, efa niantso ny anaranao, ahy ianao. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao ary tsy ho tsarovaka intsony ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny Masina. Alleluia. Mety eran'ny tompo, apotitry ny azo fijalianao.
antsika iroso amin'ny fanasany koa mandritsy ny hira voalahatra dia iroso ety amin'nona reo diakona 2:700 andiny voalohany sy fahavalo. Nanasa sy nanadio atsika ny tompo dia ankehitrio kosa izy manasa atsika iray latabatra aminy mpaniray fanasan'ny tompo rehetra izay vonona dia ny tompo no manasanao ary raiso ho fahasoavana sy fifaliana ny manatrika izany fanasana izany. Aoka isika izara fiadanana amin'ny akavia sy ny akavanantsika araka ny fomba izay mahazatra atsika hatreto ho aminao aneny fiadanana. Ry havana asandrato ny fonareo ao amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Eny araka anaiky ny fanekempinonintsika izay iraisantsika amin'ny alalan'ny tsanta andin'ny 1:12 andin'ny voalohany ka hatramin'ny 9 ary ny 12. Mideranao zahay Andriamanitra, manaiky anao ho tompo zahay, ny tany ray ny mandrakizay. Mideranao ny anjely rehetra, ny lanitra sy ny mahery rehetra ao aminy. Mideranao lalandava ny kerobima sy ny serafima, manao hoe masina, masina Andriamanitra tompony maro, manerana ny lanitra sy ny tany ny fiandianany voninahitra ao. Mideranao ny apôstôly rehetra, mideranao ny mpaminany rehetra, mideranao ny martyra rehetra, ny fiangonana eran'izao tontolo izao manaiky anao. Ho ray manam-piandianana tsy hita fetra sy ny zanako lahy tokana be voninahitra, ary ny fanahy masina mpampionana ny fo. Ianao ny mpanjaka ny voninahitra, ry Jesosy Kristy io. Ianao ny zanaky ny ray, zanany mandrakizay. Raha nanolo tena hamonjy ny olona ianao, dia tsy nilavinao ny ateraky ny Virjina. Rehefa nandresy ny herin'ny fahafatesana ianao, dia nivahanao ny fanjakan'ny lanitra, mba hidiran'ny mino rehetra. Mipetraka ao an-tanakavanan'ny ray ianao, ao amin'ny voninahitry ny ray. Mino izahay, fa ho avy ianao ho mpitsaranay, isanandro dia mankalaza anao izahay, ary mioby ny anaranao izahay, mandrakizay. Amen. Amen. Ataontsika ny antema voalohany.
masina izao dia hoe lesitsika indray ny teny izay nanorena ny tompo izany fanasana masina izany. Jesosy Kristy tompontsika tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy: raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo, izao no atao ho fahatsiarovana ahy. Toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Ka na oviana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia aritsika hiaraka atsiaro ny nijalian'i Kristy ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fahanginana raina ihany an-danitro ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny nahatongavany zanakao olona, ny nijaliany sy ny nahafatesany, ny nitsanganany avy tamin'ny toerany maty ary ny niakarany tambony-nahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay eo ankavananao. Miandry sy mitalao ny fiverenany izay taio tanteraka izao sakramenta masina izao ary mba ekeo endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana, ilay zanak'ondry ny Paska tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ory zanak'ondry mba hiantrao zahay ny andiny voalohany. Ianao ny tsara. Mba hidrino ny fanainao masina ka hiasa aminay, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rano Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Mitalao aminao zahay ry Andriamanitra tsy toa, enganesamy ho fenonany fanahy masina ka ho enika ny fahasoavana sy ny fitahinao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amin'ny lalany sy miaraka aminy ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra ray tsy toa amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Kristy Tompo. Ny kapoaka misaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy Tompo. Hoe ny Tompo andeha efa voavoatra ny zavatra rehetra, sambatra izay olona voasa ao amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Dia isika izany koa ho avy ny diakona izara izany fanasan'ny Tompo izany aminao, ary raiso ampifaliana izany ho an'ireo izay tsy mpandray fanasan'ny Tompo kosa dia afaka mipetraka mandritry ny hira izay voalahatra 8:50 sy 900.
Jesosy Kristy tompontsika ilay nomboana teo amin'ny azo fijaliana no miteny sy manasa antsika hoe ity no tenako raiso hany. Izao no atao voafahatsiarovanay na oviana no mihinana ianareo. Hoekio ny tompo sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay ho alatsaka ho any rehetra ho famelan-kely. Izao no atao voafahatsiarovanay na oviana no misotro ianareo. Amen. Izao no afatra ho antsika izay voavy niombo ndatabatra tamin'ny tompo nandray izany fanasana izany tamin'ny fifaliana ho marika ny fanasana masina izay nalatsany indray mandeha monja teo amin'ny azo fijaliana ny ainy mba hahatonga antsika ho velona mandrakizay ary hahatonga antsika koa hiaraka hifaly amin'ilay fanasany zanak'ondry ndray androany. Ary isika izay niombo latabatra teto dia tsisy ho latsaka nao ray ary satria ny tompo nanamafy izany homany tsy hisy na dia ny volondohanareo aza ho latsaka mahatoky izany teny izany isika mianakavy. Izao ary ny teny fampahirezana Jesosy Kristy tompontsika izay vaomby tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo ary mbola hanavotany anareo amin'ny fahotana rehetra. Izy ane ampahery anareo sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay, hitoetra sy hanjaka ao aminareo sy amin'ny tokantranonareo ny fiadanana. Amen. Ny hira voalahatra mioby ny fanaiko 543 no anatazantsika ny kapoaka. Bonsoir à tous. Mbola faly miarabantsika indray amin'ny natratrarantsika n'izao alakamisy masina izao fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Misaotra ny paster antsika
Sanoran-drenandrasana izay nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana ary misaotra andreo izay nandray anjara koa tamin'izany fotoana izany. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Rapitso 15 avril antsapana izay ataon'ny amafy manomboka amin'ny vavola alina. Raha amin'ny sabotsy faha 20 kosa 16 avril, journée conviviale, fanadiovana nettoyage avec barbecue, plus hira, samy mitondra ny hena, sy dessert, sy boisson, etc. Ny alahady kosa 17 avril fankalazana amin'ny Pasika dia ny fotoana dia manomboka amin'ny 10 ora. Misy vokatra rakitra teriny etỳ amin'ny altara sy fandraisana. Ny 20 ny latsinainy 20 avril ny excursion antsika izay atao tatosaina eny a Val de l'Arc ny fiangonana no miantoka ny voninkazo. Ny 23 avril izao kosa sabotsy dia misy ny formation des cadres iangaviana sy entanina isika hisoratra anarana amin'izany. Ny farany fisoratana anarana dia ny alatsinainy 20 avril hatramin'ny 12 ora. Izany dia azo atao amin'ny auprès ny tatikajy ny présidente na ny tenako. Participation amin'ny sakafo dia 10 €. Ny tohatrany ny fisoratana anarantsika amin'ny fivoriana, ny fanajana ny carré familial, ny fanasana tanana eny ampidirana ary fitsonjovana sy fiarovana ny ray aman-dreny lehibe sy ireo marefo dia manasa antsika hanao ny masika. Ny fampitana sy ny fitaom-pivavahana amin'ny Facebook sy ny Zoom ary koa ny YouTube dia mitohy hatrany. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafintsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Agay toko faharoa andiny fahaefatra sy fahadimy ary fahavalo sy fahasivy vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Nefa mahereza ankehitriny ry Zerobabela hoy Jehova ary mahereza ry Josoa zanaky Jozadak mpisorona be ary mahereza ianareo vahoaka rehetra. Hoy Jehova ka mesa fa izaho no momba anareo, hoy Jehova tompony maro. Araka ny teny fanekena nataoko taminareo ny nivoaka avy tany Egypta ianareo ary ny fanako dia mbola mitoetra ao aminareo ihany, ko aza matahotra ianareo. Ay ny volafotsy ary ay ny volamena, hoy Jehova tompony maro. Ny voninahitry ty trano ty any aparany dia ho lehibe noho ny tany aloha, hoy Jehova tompony maro. Ary eto amin'ity fitoerana ity no hanomezako fiadanana, hoy Jehova tompony maro. Amen. Iara ivavaka isika. Mbola feno fisaorana anao izay ry Andriamanitra raina io. Raha nangataka ka nomenao ity trano ity dia mitanterahanao izany. Misaotranao izay satria nateo koa ary ny asa izay natao dia nitahinao fa tsy nisy loza nanjoa ireo mpikarakara maro. Mbola mangataka aminao izay nitohizana ny fitahinao izany mba hirindra soamatsara ny amin'ny asa atao. Ary ianao koa Tompo aniraka olona amin'ny hanomezana ny mbola be ny vola ho alohan'ny fiangonana na dia efa azonay ara ny trano dia mbola misy vola be tokony ho alohanay na ny pré bancaire na ny vola diocèse. Ianao mahay zavatra rehetra nefa takinao kosa izay Tompo mba samy ahafoiny tsirairay satria
ny fanananay rehetra sy ny mombanay rehetra dia anao avokoa. Dia mangataka aminao zahay ny toeran'ny fananao masina aminay tsirairay avy, ary hoentaninao ny tsirairay avy amin'izany asa tsara izay nomenao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Sao dia tonga amin'ny fotoana anomezantsika raha fisaorantsika ny hira voalahatra no ataontsika 700 na foy ny haiko aho. Sao dia tonga amin'ny vavaka fisaorana sy fangatantsika. Hiaraka hivavaka isika tompoko.
ry Andriamanitra tomponay dia velom-pisaoranao izay tonga eto fa dia notahinao navelanao natotosa soamatsara ny fitompo-favahana izay nataonay. Misaotranao koa izahay satria lehibe ny fitiavanao anay. Narovanao izahay amin'ny loza rehetra, narovanao hatrany izahay amin'ny asa izay ataonay ary feno fitahiana tokoa izay eo anatrehanao. Ankehitriny izahay tompo dia matsiaro fa dia tena tianay ianao ary tsampanay fa hanao ny zavatra rehetra. Ianao no manapaka sy mandidy izay ahasoa sy hatsara ny tsirairay. Apetraka am-pelatananao ny fiainanay tsirairay avy, indrindra ny fiainan'ny fiangonana dia apetraka eo anatrehanao. Mangataka aminao koa izahay ny hampianatra anay ahay hifankatia, ahay hifampizara amin'izay hanananay, indrindra amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao. Mangataka aminao koa izahay ry Jesosy Tompo amin'ny firenenay izay mandalo fiainana sarotra amin'izao fotoana izao dia apetraka am-pelatananao. Apetraka am-pelatananao koa ny ireo firenena izay miady izay tsy manana anjara toanay. Mangataka aminao izahay ny tsaran'izany ady izany. Amin'izao fotoana izao dia tsy tanteraka izany raha tsy ampiarahanay amin'ny vavaka izay nampianarinao Jesosy manao hoe ranay izay ny an-danitra ho masiny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ny ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay izy alina sazy ho anay ary melah ny elokay tahaka namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondranay amin'ny fakapanahy, fanafahana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoantsika mampatsiafa rapitso izany amin'ny 7 ora indray dia misy antsapanay eto izay totosain'ny antokotrira dia anasanatsika rehetra ao anatin'izany fankalazana an'Andriamanitra no ny herinandro masina izany. Andiny voalohany amin'ny hira voalahatra no hirantsika milohan'ny afatra sy ny tsotra. Araka tsara ianareo ka hoentan'ny fifankatiavana sy iray fo ary iray saina aza manao na inona raha asesiky ny fifampiandaniana na ny filamondera foana fa samy manetry tena manoloana ny namany ary aoka samy anao ny namany ho amboniny ny tena. Aza dia samy mihevitra ny soan'ny tena ihany fa ho an'ny namana koa. Aoka ho aminareo ilay toe-tsaina taon'i Kristy Jesosy nananany hatr'izay ny toetra mampomba Andriamanitra nefa tsy hoe velona tsy maintsy fikirina ilay fitoviana amin'Andriamanitra fa niendany an-tsitrapo ny fiamboniny ka naka ny toetra mampomba mampanompo izy tonga nitovy tamin'ny olombelona ary niseho sy hita ho olombelona
nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Izany no nanandratan'Andriamanitra azy eo amin'ny toerana faratapony sy nanomezany azy ilay ianarana izay ambony no ny anarana rehetra ka ho fanajana ny anaran'i Jesosy dia andohalika avokoa izay rehetra any an-danitra na ety an-tany na ny any ambanin'ny tany ary hiaika avokoa ny fiteny rehetra fa Jesosy Kristy Tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Raiso ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo ary Andriamanitra loharan'ny faharetana sy ny fampahirezana ny ampiray hinanareo anaraka ny ohatra ny men'i Kristy Jesosy. Amen. Soraty eo amin'ny boky re ho sary velona. Nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, nous rendions gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay, mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Dia mirary herinandro masina ho antsika mianakavy